izy ankehitriny koa zany blocage tsy mampiainga n'ity zavatra ty dia ny premier ministre eo ankehitriny io dia misy zany mieritreritra fa hoe ny vahaolana dia ny ialana io fotsiny dia manahoana ny hevitrinao zany zany miteny hoe ny olana lehibe indrindra ary amin'ny fahavalon'ny firenena malagasy dia ny fomba fitantanana tsy mety tsy ara-dalàna ary gaboraraka mamon'olona manao ny tsintsina amin'ny vahoaka malagasy zany ny fahavalon'ny firenena malagasy move andro any nonjarendefo fahavalon'ny firenena malagasy mizatsy matoky ka manona an'izany dia bon na dia soloana izy na tsy soloana izy a ataoko ngamba fa za tsy resaka momba an'izany satria amiko zany ady seza io ny raha tany mapoto io tonga dia nitenenina ihany koa rolandko lafrère hoe zao anao sinitsika fa zao ny ohatrany hoe préalable ny voalohany aloha dia ny filohan'ny tetezamita dia andro ratsoela faharoa ny premier ministre ny tetezamita dia andriamatoa onjaro indefo fahatelo dia ianina atsy amin'ny toeranatsy dia tsy manaiky an'iny zareo dia afaka miverina andro hafa indray tsambaratelo anankiray nareo misy namana ihany manko anatin'io groupe international de contact dia nilaza tamiko hoe akany mapoto zahay fa zay makany io fantatray fa na dia fankahita fotsiny raha reo olona reo dia mety tsy fandray-tanana ka mety tsisy dikany le akanesana any kanefa ny aloha fotsiny zareo aloha hita eo zay fietsiny hoe rehefa mifankahita izy fandray-tanana sa tsy dia fandray-tanana zareo moa zavatra tsara zany dia tsy vita mifandray-tanana fa nanao siniany koa ka zareo zany nyhevitra no hoe mety tsisy zavatra vita sonia amin'io andro io fa mety hiverina andro hafa indray nefa nalaky nanao nefa aingana nanao sonia tsy tehititra lalina ko amin'le resaka hoe premier ministre na tsy premier ministre fa anjaran'zareo tompony andraikitra mijery an'iny fa ny ako le tombontso mivoaka malagasy ny tadiaviko resana ary nitondrako hevitra zay fa tsy resaka hoe place vice premier ministre hoe mendrika sa tsy mendrika sa hitoko niza tsy zany ady zany manahirana ny saiko nefa dia ao aminareo miasa teo mihitsy ajaiko daholo ny akolafika rehetra sy ny olona rehetra zay tehiteny ajaiko raha lako sy nabaviko daholo fa za kosa tsy te resaka momba an'izany satria io arakarakitsika ihany io hoe inona moa le tena ataontsika vaindondra raha ny vaindondra raha no ataonao ohatra ny fianaran'ny lafiny fampianarana dia andao resana momba ny entrée scolaire ary dia io zany vaindondra raha rentrée scolaire ahoana ampy ve ny fitaovana ampy ve ny sara ny vola ipayena ny frais de scolarité za zao mahita vao tonga any amin'ny broko dia fen'olona mivangongo hoe zay sahirina mba tadia vaolana fa tsy afaka mipaye ny fidiram-pianatra zany ny amiko ny vaindondra raha mialatsiny miala fomba amin'ny sasany fa tsy le adiady hoe prime PM ve atao PM sasy PM fa aroa manaraka zany tady hiakatra ny devise ny euro io tompoko lasy tompo vavy raha tsy diniana tsara io ka miakatra ambony be dia dikan'izany hiakatra amin'ny vary hiakatra amin'ny menaka hiakatra daholo zay zavatra rehetra zao ka zay mangataka misy ako amin'le mpanao meeting sy le mpanao korontana sy le manao ny heviny ngambana izy hoe ajanony kely io fa sao dia miovanay ty resaka devise ty any ka ho voadona daholo tsika menakavy any lahara-pamenamiko any tadiaviko resany dia hoe inona ny vahaolana manoloana an'izao zavatra zao efa voalaza teo hoe tenena fotsiny reo mozika reo hoe reto ekenany daholo fa zavatra anankiray tsy azo ekena fotsiny aza terena hoe raha valimanina tsy maintsy manana kolazaina izy anatin'ny fitantanana ny tetezamita fa manahirana eto amin'ny fiarahamonina ary manahirana amin'ny hoavin'ny madagasikara efa voalazako teo ka ny zavatra atao hoe lahara-pahamena sy vaindondra raha madama no tena tiako resahana ary ny tena haiko resahana angambany fa tsy le ady madiniky za tsy mahay an'io mihitsy aho